Fotoanan'ny fahavaratra isika izao ary mila mitandrina rehefa miampita ireny rano ireny indrindra fa any ambanivohitra any satria masika ny voay amin'izao fotoana izao ka mba tsy hahitan-doza ao anatin'izany rehetra izany dia aleo mitandrina foana. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miaraba hono na mantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity Chaine ity tenako amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsiviko zay dia ny mahakasika ireo zaza sy ny olon-dehibe izay lanin'ny voay no tena iompanatsika atao anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara fantatra manaraka ireto. Orinasa tsy ara-dalàna, orinasa vahiny mamokatra sy mivarotra rano izay tsy nahazo fankatoavana ary mbola manohy ny asany. Mbola manohy ny asany ilay orinasa vahiny mamokatra sy mivarotra rano fisotro nefa tsy nahazo lalana ny famokarana sy fivarotana izay ataony. Mbola hita eny amin'ny toeram-pivarotana ao Antananarivo renivohitra toy ny eny Behoririka sy Anosizato ireo rano ireo. Manaitra ny eo anivon'ny fiadidinany fanavaozana sy ny primatiora manoloana izany ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa. Ahina ho misy tompona ndraiky mpanjakana izay nifanaraka tamin'ny tompon'ity orinasa ity izay tsy manara-dalàna raha ny angombavao voaray hatrany amin'izao fotoana izao. Lozana moizana ainjaza teny Behoririka napetraka eo amban'ny fanaraha-maso ny fitsarana ilay mpamily taxi be izay 114 ary amin'ny 4 febroary ho avy kosa ny fitsarana ny raharaha rehefa avy niakatra fampanoavana izany tamin'ny iny herinandro lasa teo iny hatrany. Tsara ho marihana trano anareo mpamily dia mitandrema foana amin'izay setrasetra izay fa sao dia tsy fitandremanareo kely zay dia lasa amoizana ain'olona ary mety amoizana ainareo ihany koa. Clémence Raharinirina tsy manaiky ny handoavan'ny commune ny trosany SMD amin'ny KNAPS, tsy manaiky ny handoavan'ny commune Antananarivo renivohitra ilay ambimbola mitentina 10 miliara ariary izay notrosainy SMD tamin'ny KNAPS i Clémence Raharinirina. Ny SMD no tokony hamerina io vola io ary tsy tokony hisidiran'ny commune urbaine Antananarivo hoy ny fanazavana hatrany. Sehivina fa 2.10 miliara ariary no nindraminy SMDG tamin'ny KNAPS ka ny 9 miliara ariary no efa voaloha amin'izany rehetra izany. Faritra Anosiny tamin'ny dian'ny filohan'ny fanavaozana tany Atsimon'ny Nosy dia nisy ny fanolorana an'ireo fitaovana izay an-dranomasina sy an-tanety ho an'ireo fikambanan'ny mpanjono tany amin'ny faritra Anosiny avy amin'ireo mpiara-mombonantoka toy ny vondrona Europeana amin'ny alalan'ny tetikasa tanterahany GASY any amin'ny faritra Atsimo any. Tonga nanolotra izany ny filohan'ny fanavaozan'ny Republikan'i Madagasikara niaraka tamin'ny masovo Allemana izay miasa ao Madagasikara ary ny delegasionna maro izay niaradia tamin'izy ireo. Antsy dahalo misa 3 avy nanafika mpividy volamena saika maty ny fitsaram-bahoaka. Mpandraraha mpividy volamena iray no lasibatry ny iasany Jolahy tao amin'ny commune Anjalazala Antsy 17 Desambra 2020 lasa teo iny. Voatsatoka maro ilay mpandraraha ary notsaboina tany Mahajanga. Dahalo maromaro izy ireo no niaraka fa izy telo lahy no tratra ka niaran'ny fitsaram-bahoaka ary karohana kosa ny naman'izy ireo taorian'izay. Ka taorian'ny fitsaram-bahoaka izay nahazo ireo Jolahy ireo dia tsy maintsy noentina namonjy ny toeram-pitsaboana izy ireo mba ahazo an'izay fitsaboana izay mialohan'ny hirosona amin'ny fanadiadiana azy ireo. Ambatofotsy fiara sprinter iray no nifandona tamina camion naratra mafy ny mpamily ilay sprinter sy ny mpanampy azy. Noho ny fandehanana mafy disy tafahoatra no antony nahatonga ny loza araky ny voalazain'ireo nanatrimaso tao anatin'izany rehetra izany ka niafatra ho an'ny mpamily mitandrema ihany rehefa mandeha fa tsy fitandremanareo zay dia mety amoizana ainareo ary mety amoizana ainy hafa ihany koa. Ialao io misetrasetra lava io fa tsy izy akory ilay fisetrasetrana nefa tsy makaiza akory rehefa aveo fa dia loza no azo ao anatin'izany rehetra izany. Andao am'izay ho resantsika ny mahakasika an'ity resaka olan'ny Voay ity tany Bebaboky Atsimo distrikany Mainty Rano iny renim-pianakaviana iray izay tokony ho 420 taona no lasany Voay tamin'ny commune Bebaboky Atsimo distrikany Mainty Rano iny. Tamin'ny zoma lasa teo tokony tamin'ny Norahariva no nitranga ity loza ity tao an-tsakao maro ankorovahiny fokotany tsara mandira. Raha ny fanazavana azo avy nanjono ireny mpianakaviana io ary tamin'ny fotoana nandehanany nody no ny fanenany tamin'ny Voay tao amin'ny renirano antsoina hoe Bekirantsy
Natao ny fikarohana saingy mbola tsy hita izy taorian'izay fikarohana nahazo azy izay. Midika izany fa lasa ny voay araka izany ity renim-pianakaviana izay avy nanjono ity ary mbola tsy hita popoka mandraky tiany androany. Ka noho izany mitandrema ihany rehefa miampita rano indrindra amin'ireny toerana ambanivohitra ireny fa ny voay amin'izao fotoanany fahavaratra izao dia tena masika dia masika ka aleo mitandrana toy izay tratrany izay patsaray tsomby vava izay ka hanahirana rehefa aveo. Mbola ao anatin'izay resaka olona lasany voay izay hatrany dia tany Andrafiamivony indray mbola tany Maintrano ihany io zazalahy kely 9 taona maty nentiny voay. Zazalahy kely 9 taona no maty lasany voay tao amin'ny fokotany Andrafiamivony commune Bebaboky Sud ihany distrikany Maintrano iny tamin'ny talata 12 Desambra 2024 tokony tamin'ny 5 ora hariva tany hoany izay avy niandromby io zaza io sy ny namany no izao tradoza izao. Rehefa natao ny fikarohana dia hita ihany ilay zaza fa saingy efa namoiny ihany. Tsy nanaiky refokon'olona raha tsy hita ihany koa ilay voay izay navavandoza ary nampiaran'izy ireo hatezeran'izy ireo moa ilay voay taorian'izay ka novonoiny ireo fokon'olona ihany koa ilay voay izay voalaza fa nahavandoza tao anatin'izao fahafatesany zazalahy kely izay 9 taona maty lasany voay tany Maintrano izao hatrany. Midika izany fa tena masika be ny voay any amin'ny faritry ny Maintrano iny amin'izao fotoana izao ho anareo rehetra izay mandehandeha na ihany koa mandeha mitsangatsangana any amin'ny faritry ny Maintrano any dia mitandrema foana rehefa hiampita rano sy ny renirano ireny fa noho izay voay masika diso tafahoatra any amin'ny faritra atsimo iny amin'izao fotoana fahavaratra izao ka aleo mitandrina sy mailo mandrakariva mba tsy ho tampohin'ny loza sy mba tsy ho tratrany izay hoe patsahiray tsomby vava raha toa ka mifanena amina voay izay. Ny voay raha teo efa raha mahalala tsy raha mahita fa tsy misangy mihitsiny satria ny voay dia tena biby masika ary tsy vitany masika izy io fa biby izay azo lazaina fa ngeza ihany koa izany voay izany ka ho sarotra amintsika zanak'olombelona no hanohitra an'izany voay izany rehefa mifanena any anaty rano any sanatriny vava ka aleo mitandrina toy izay tratrany izay hoe mifanena amina voay izay voay nona amin'izao fotoanany fahavaratra izao any anaty renirano ka hanahirana rehefa aveo. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaoratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tabaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.